Timothée voalohany toko fahaenina ny andininy fa 2:10 hatramin'ny fa 4:10. Timothée voalohany toko fahaenina ny andininy fa 2:10 hatramin'ny fa 4:10. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo izany. Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra mantsira izany zavatra izany ka miezaha mitady fahamarinana toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy, miadia ny ady saran'ny finoana, hazony ny fiainana mandrakizay. Fa ho amin'izany no ny antsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo maso ny vavolombelona maro. Izaho mananatra anao io anatrehan'Andriamanitra izay mamelona ny zavatra rehetra ary eo anatrehan'i Kristy Jesoa izay nanao ilay fanekena tsara teo anatrehan'i Ponty Pilato, mba ho tehirizinao tsy hanantsiny amampondro hatramin'ny fisehoan'i Jesoa Kristy tompontsika izany didy izany, ny andriana afinaritra sady tokana, mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo no aneo izany amin'ny fotoany. Izy ihany no manana ny tsy fahafatesana mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo atonina, izay tsy hita amin'ny olona sady tsy hainy jerena, ho azy ane ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Voambolana anankiray izay hitantsika tao anatin'ny vakiteny teo no hoe ady, miadia ny ady tsara ny finoana. Ety am-piandohany zany dia efa milaza aminao sahady fa zavatra ho ataontsika eto zany dia tsy hipetrapetraka ianao. Zany ady zany tsy resaka hoe anao sarinady tsika ry havana, na sarinady aza mbola mihetsika. Fa ny fahavoazany ny akamaroany ny fiangonana kristianina maneran-tany ankehitriny dia tsy ny beazina ho miaramila ny Kristy, vokany miemotra ny fiangonana. Arivo isa-taona ny mpitandrina miala any Etazonia satria tsy fatantsony hoe inona ny ilana pastera. Ary ny kristianina tsy any Etazonia ihany fa na aty amintsika koa aza dia tsy tena no beazina ho miaramila ka isamizy indray no fampitifitra. Eny fa na dia ao anatin'ny tokantrano aza raha vao miady amin'ny vadinao ianao dia tsy miaramila ianao zay. Miadia ny ady tsara ny finoana. Jesoa rehefa nilaza hoe efa nomenahy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany dia mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Amin'ny teny grika ilay teny hoe mpianatra dia matetesy. Ny tena dikany hoe matetesy amin'ny grika tranainy dia mpikaramanady. Ka matetika ny kristianina dia za tsy manao hoe mandana zay manao mpikaramanady, fa miatrika ady angentsika eto amin'izao tontolo izao hoe ary ny vadinao andefomandrinao tsy fahavalinao fa mpiady miaraka aminao. Ary ny mpitarika ao anatin'izany dia ny lehilahy. Mitsangana kely ny lehilahy rehetra zavady. Raha mahatsiaro ianao fa lehilahy moa zany reo mba fantatrao moa inona natao hoe lehilahy.
efa manao conférence otrao matetika dia manontany an'io foana dia misy miteny hoe amba asehoiny mahalela anareo tonga dia mikakakaka daholo le olona or pasteur ty raharaha be ty ozy efa maninona ny raharaha satria lay fisaina zao tontolo zao no ao anatin'ny saina ny atao hoe lehilahy ao amin'ny soratra masina dia ilay mahatsaro an'Andriamanitra sy mpampahatsaro an'Andriamanitra ino no atao hoe lehilahy matoy ianao tongety dia satria ianao mahatsaro an'Andriamanitra ary mpampahatsaro an'Andriamanitra tehaka be ho an'ny lehilahy rehetra azo toerana alohan'ny lehilahy mbola ao asaiko mitsangana ianao rehefa avy eo mila fatatsika zany mila fatatsika zany lay lo hevitsika androany hoe lehilahy matitra tompon'andraikitra mampiadana vady amanjanaka ore olona ny vady amanjanaka ny lehilahy kristianina zany vady amanjanaka inona indrindra miadana indrindra sambatra indrindra zany noho izy fa raha ohatra ny vadinao sy ny zanakao tsy afaka milaza eo anatrehan'izao tontolo zao hoe sambatra zay manana andrangaha io za tsy manao hoe mametra fialana fa mieritra rehetra misy zavatra zay tsy maintsy apetrakintsika kristianina ary izao tontolo zao mila mitsiritra atsika kristianina fa indraindray isika indray no manaraka ny fanao zao tontolo zao tsy any io za manokana tena faly fa nataon'Andriamanitra lehilahy mba azo loha io zany mialatsiny aminareo vehivavy za tsy milaza hoe dia nareo zany tsy tokony ho faly tsy mba fantatrareo mahatonga tena faly satria lehilahy zao no laza ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaona toko 7:9-10 efa hay tsy anjery zany fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao nomeny ny zanany lahy tsy zanaka vavy ao zanaka lany ao tompoko tsanganandray ny lehilahy rehetra mba jereo angeny paozinay reo hoe mba somary miodina kely tsika atao vitan'ny vehivavy lehilahy io hatramin'ny lehilahy kely blitika mitsangana zao mba azonareo vehivavy atsaina mo raha mbola tsy fantatrareo za amin'ny Jesosy zany ohatra anay zao mipozina jereo ke ary rehefa mba zany lery lehilahy namana lehilahy havana ilay Jesosy ange natao ohatra atsika zao hoe dia mba fiera hoe wow zany kosa aloha mba lehilahy dia mba etsy daholo aloha zay zany ka lehilahy ohatra atsika zao mipozina mialatsiny aminareo vehivavy fa tsy natao ohatra anareo izy fa tsy maintsy ohatra anay mazo toerana andray aloha mbola hiverina hitsangana io nareo nataon'Andriamanitra ho lehilahy ny zanany inona ny antony anankitelo no antony ny anankiray voalohany nataon'Andriamanitra ho lehilahy ny zanany satria hadinina ilehilahy ny tena andraikitray hadinina ilehilahy ny tena andraikitray ozy ny tenitsika eto hoe lehilahy matitra tompona andraikitra hadinina ilehilahy le andraikitra inona le andraikitra ny andraikitra ny lehilahy anankiray voalohany indrindra dia ny fitariana tahaka izany mihitsy nataon'i Jesosy mpitarika izy fitariana ny ankohonana mba ho ao amin'Andriamanitra anaraka an'Andriamanitra hatrany hatrany vao niorina ny tokantranona Damasefo tonga lay devoly akafanahy nitsangana teo koa ny Adama tamin'ny fotoana ny nana ny Eva n'lay poara aloha mba atao poara ndray fa mipoama ohatra ny fa
tamin'ny fotoana ninanany an'le poara teo izy fa tsy hoe tsy voatantara ao anaty baiboly zay fa rehefa jerenao contexte teo izy ny inana le vadiny fa tsy nitariny tsy nitarika izy ay zany izy koa efa mba te inana ay nomeny madame izy taky ninona ny afaliny merci madame merci beaucoup vita tsy nitarika izy so ihany fa misy amin'ny madame eo efa tsinjon'andriamanitra de ny meloa io raha mamaky ny genesis ianao genesis toko voalohany aritan'andriamanitra fa tsara zany aritan'andriamanitra fa tsara zany hitan'andriamanitra fa tsara zany ery amin'ny fiafarany dia hitan'andriamanitra fa tsara indrindra izany mba fantatrao moa taiza nipoitra voalohany teny hoe tsy tsara tany amin'ny raha lehilahy tsy tsara raha irery raha lehilahy fa de nanahoana loatra reny taty amintsika lehilahy no mipoitra ny teny hoe tsy tsara za aloha rehefa mba mandinika tokoa rehefa alahatra hoe ireto zany lehilahy dia reto ny vehivavy izy ny tena mba misy endrika ny vehivavy fa izy natao taloha ny lehilahy dia ahoana normal satria rehefa mba manao zavatra tsara ianao tsy tsy manao brouillon ny lehilahy brouillon de rehefa namana ohatrany izy hitako am'izay ny fikanozy izy andriamanitra alay nytolatezana anankiray nanamboarany vehivavy voka avy eo tsara la zavatra re zany vao nahita niny le lehilahy tolana avy amin'ny tolo koa nofo avy amin'ny nofo tsy de atao hoe vehivavy satria lehilahy ny nanao faites attention mon frère tsangana ny lehilahy manambady rehetra ny lehilahy manambady rehetra namboarin'andriamanitra aloha isika mboariny tsara efa fatany hoe efa fatany hatramin'ny mandrapiveriny Jesoa efa fatany programma de zany anaovako vaty saza ho azy izy dia nalainy ozy nitola tehezana anankiray tola tehezana zany tola tehezana zany lavalava ohatrao zay ny lazako azy dia visy nalainy tao ny visy anankiray mankinony zany zay ny fomba fanazavako azy dia ho azo leo tsara nanky visy de azagagy nareo vehivavy ny akamarona ireo manondra lehilahy nyresaka eto fantatro zavatra teneniko raha tsisy anareo vehivavy zay mbola vao mainka grave be ny mahamanky visy anay naparin'andriamanitra le vehivavy le tolana nataony vehivavy de nentiny taiza nentiny teo amin'ny raha lehilahy wow diny le nyrediredy teo tolana avy amin'ny tolaka hoe nofa avy amin'ny nofoko hoe fa rehefa nentina teo de nahazo service manky visy nahazo service ny service zany manompo zay manompo fa misy fotoana mba tadidinareo vehivavy ity nareo manambady rehefa hitanareo fa somary mivaravara lily say sereo ny visy enareo lehilahy rehetrarehetra zany resaka zany de nareo vehivavy zany zao raha vao manery visy nareo de ka mitady itabataba reo de deneny hoe arak'ilay fampianarana hoe serena ny visy mahazo mipetraka am'izay rehefa mino am' Jesoa tsika aloha tsisy manky visy trony zay zany ny vahaolana rehefa mbeko anao vahaolana misy tonga de maloko abe moa tsy ndenanako an'izay hoe manky visy fa isika zany mila mazava tsara amitsika fa isika lehilahy no tompona ndraikitra voalohany ninninona olana mitranga ao anatin'ny tokantrano ny lehilahy matotra vao eo any nanao conférence atetsy ambatonakanga
nazavaiko amin'ny atsiprieny mihitsy eo atao hoe matotra io araka ny soratra masina aza miditra ao anatin'ny fanambadiana raha mbola tsy matotra tsy mahazo manilitra andraikitra na amin'ny vadinao ianao na amin'ny zanakao ianao ninninona mitranga inona ny antony satria isika sary ny Jesosy Kristy Jesosy tsy nanilitra andraikitra na oviana na tamin'iza na tamin'iza no raisiny hatramin'ny farany ny andraikitra mahaleila azy ny lehilahy dia vahaolana ho an'ny fiarahamonina zany ny définition anankiray ny atao hoe lehilahy inona ny lehilahy vahaolana ho an'ny fiarahamonina raha vao misy lehilahy ao anatin'ny fiarahamonina anankiray dia mila faly io fiarahamonina io satria be dia be ny olana mivaha rehefa tsy mivaha ny olana ilay olona no mivaha ary zany ny problema na i Madagasikara atsika ty azy misy lehilahy eto fa lehilahy izay tsy mahavaha olana ary zay ny mazava-dehibe ny tokantrano kristianina ao anatin'ny tokantranonao ao ianao no mianatra mamaha olana mianatra mamaha olana arak'izay nampianariny Jesosy eo zany dia lazaiko tsara arak'izay nampianariny Jesosy misy théorie be dia be manerana zao tontolo zao fomba famahana olana fa izay théorie nampiasaina ka tsy mifanaraka tamin'ny soratra masina vao maika nampitombo olana fa isika zany amin'ny mahalehilahy kristianina dia aoko fantatsika sany mivoaka nyity trano fiangonana ity tsika dia mpamaha olana fa tsy mpanolana aza dinoina fa mijery atsika lehilahy iray mpianakaviana raha vehivavy vaditsika mijery atsika lehilahy ray mpianakaviana ny zanatsika jereo tsara fa rehefa mampinono raha vehivavy ka miresaka ianareo mivady dia mampinono dia le zaza minono io a mitava ny tarehany reny no hitany zay eo izy mafinaritra azy mahita ny tarehany reny ny tian'ilay zaza io ataon'ny reniny a dia ny mba mijery azy ihany koa finenefa ny ataon'le reniny mijery anao mijery atsika raha mpianakaviana ali le zaza amin'io manontany tena ary maninona ary neniny tsy mijery ahy mihitsy e dia nono ohatra misy feo migobogobony zany eo dia zao ny tonga ao an-tsain'ilay zaza tena olona important zany matoneny variana aminy fa tsy mijery ahy mbola vao eo aminono ilay zaza dia efa apetrak'Andriamanitra ao anatin'ny say fa VIP isika ray mpianakaviana very important person dia tazony zay maha VIP zay ao anatin'ny tokantrano ny zanakalahy ao anatin'ny tokantrano ny sary ao anatin'ny sainy dia ity ndray andro any ary rehefa lehibe dia mba ho tahaka ny dada sary inona nomenao zanakalahinao ny zanakavavy ao anatin'ny tokantrano rehefa mieritreritra ny amin'ny fiainako aviny dia hoe za rehefa lehibe hanambady lehilahy tahaka ny dada ny référence dada tsisy zanakalany hoe za ndray andro any rehefa hanambady any dia mba lehilahy ohatran'ny neny tsisy zany fa tsy maintsy ny sarytsika lehilahy no hitany dia io no tsy maintsy jerentsika tsara ary zay nahatonga amin'i Jesosy tsy maintsy natao lehilahy satria hoy aho tsy nahatratra ny andraikitra tsikisika tonga ny zanak'Andriamanitra natao lehilahy mba hahafahantsika ray mpianakaviana mianatra hoe ay zany natao lehilahy tahaka an'i Jesosy ny atao hoe lehilahy ok iny ary aho joro tsara miaramila ny Kristy anaraka an'i Jesosy mijery azy
natao lehilahy jesosy satria tsy maintsy miaritra ny mafy mahazaka fijaliana sy fangiry firina. Jaona toko 7:10 tenao baibolinao ao amin'ny Jaona toko 7:10 Jaona toko 7:10 ny 5. Jaona toko 7:10 ny 5. Ary nivoaka Jesoa misatroka tsilo sy mitafy ny lamba volomparasy dia hoy Pilato tamin'ny vahoaka, inona nolazay? Indro ny lehilahy. Rehefa ny gouvernoura romanina tahaka ny Pilato no mampiasa ny voambolana hoe indro ny lehilahy, tena grave be zany. Dikan'io satria io terme militaire. Dia reo tsara le voambolana zay saika voambolana miaramila manko ny akamarony ny resaka ao anatin'io filazantsara io. Ny dikan'io dia zao, izao Pilato dia manambara eo anaty anareo vahoaka fa izao tsy lehilahy fa io no tena lehilahy. Ny démissionna maha lehilahy azy i Pilato eto. Inona no lazana fa lehilahy Jesosy, ny fangiry firina sy fampijaliana rehetra natao azy dia natao mba hametrahany fialana, mba ilazany hoe ajanony zala oka zay aza vonona zay no dika amin'ireny le hoe kapohana izy dia ny fitratrohana tselo izy nororana izy tonga teo amin'ny azo fijaliana na boridana izy. Fa rehefa ny mpitaritafika romanina no ampijaliana tahaka izany ka tsy milavolefo dia tsy maintsy miteny ilay manamboninahitra na mpijaly teo hoe indro ny lehilahy, hoe zany ka tena lehilahy, zany no izy. Miaiky Pilato, ilay Jesosy tompontsika, zany ka lehilahy, zany no tena lehilahy. Isika zany manaraka fotsiny avy ato aoriana, saotra n'Andriamanitra fa vita amin'ny Jesosy teo amin'ny azo fijaliana tompoko ny famonjena. Zany natonga ny Jesosy koa zany tsy natao vehivavy fa raha natao vehivavy mantsy izy ka nakarina teo fantsihana, azafady ampitino afamaty karere olona. Tsy maintsy lehilahy izy. Mazana ny manjoanay lehilahy dia lazaiko anareo vehivavy zany, mazana. Fa lazaiko to mila fieritsika lehilahy satria ny zanak'Andriamanitra natao lehilahy tonga teto ambony tany. Fifaliany zany hoe lehilahy ary lehilahy kristiana, mpanaradian'ny Kristy, tsy mandraraka ilombian-doha. Rehefa nifantsihana teo amin'ny azo fijaliana izy, efa nilaza izy zange ozy izy afaka mitsoka teto hoe miantso indray mandeha fotsiny aho izy dia tonga dia anjely atapitisa ny tonga eto manafaka fa tsy anao an'izany aho izy. Ary zany tsika lehilahy ao anatin'ny tokantrano kristiana, tsy mampijaly vady, tsy maninona, tsy mampijaly vady. Io vehivavy vadinao io tena harembe, tsy tapesipesena ny men'Andriamanitra anao io. Ny vehivavy ao anatin'ny tokantrano kristiana mila fihinana intelo isan'andro farafahakeliny. Impiry? Intelo, ary atao ampitiavana fa tsy hoe isa, roa, telo. Maheno an'izany mantsy sasany mety teny amin'ny pasteur aza tsonatsinana makaty tsony le rangahy iny foatra ny tena nandreraka zao tsy maintsy anao an'izany. Tsy maninona na tsoatsonareo tsony manaraka fa maheno lonareo androany. Mila fihinana intelo isan'andro atao ampitiavana.
nataony hoe maraina atoandro ariva tsy maniny farafahakeliny zany hoe mety impolo a io vehivavy vadinao io mila bataina ndray mandeha isam-bolana ny zavatra resako eto zany zavatra tena pratika mba azonao an-tsaina mora lehilahy io vehivavy vadinao io koa ane raha fa tsy fihininao io izy nefa mba te ho fihinina misy olona koa ny te hamihinana eo a misy olona koa ny mba te hibatabatana eo a rehefa tsy ho ataonao io ataon'ny sasany a enjana be ho aty resaky ty io tokantrano kristianina io hala ny devoly io aza miady amin'ny vadinao zany satria ny vadinao miaramila miaramiady aminao fa tsy io ndray nipetahanao pa torany izy tonga avy any fahavalo iady rereo ianao izy nefa torany tokony hanampy anao vita ianao ianareo vehivavy koa zany mandrehan' zany tsy hoe sotra pastera sotra elany ela mba nganarikolona iresako ohatr' zany mafo any mantsoanay lehilahy de ianao koa mba mitsikitsiky aza mba montomontitra zany a ao anatin'ny tokantrano mafy nanjo anareo a fa aza mba montomontorana re zay e faritra ry mahita anareo mitsikitsiky tena mafaritra fa rehefa tsy ataonareo an'izany anke zay mahita ny hafa mitsikitsiky any velany any de zay verina manko visy masana Jesosy Kristy niaritra ny mafy na zaka fijaliana fangiry firiana satria mampianatra antsika lehilahy kristianina izy zany no atao hoe lehilahy rehefa mahita atsika lehilahy mijoro tsara ao anatin'ny fahoriana sy fangiry firiana ny zanatsika reto toetra efatra ireto no hita ny zanatsika eo amintsika rehefa itsika misary mijoro tsara voalohany mahery fo zany ny toetra tiany zanatsika ho hita eo amintsika lehilahy mahery fo héro ny mahasamihafa ny héro sy ny champion a dia miady ho an'ny tenany fa ny héro miady ho an'ny hafa ka isika héro miady ho an'ny vaditsika miady ho an'ny zanatsika zay ny toetra voalohany hita ny zanatsika amintsika ny toetra faharoa isika lehilahy namana akaiky ny zanatsika sika olona vonina mandrakariva isokatra mandrakariva mahafinaritra be la hitendry zay mivakitsika teo Jesosy olona zay hoe mpanjaka ny mpanjaka isika namana zay ny faharoa ary fahatelo isika mpanjaka isika mpanjaka ny fijery ny zanatsika atsika mpanjaka c'est un roi R responsable O ouvert I investi zany natao hoe roi responsable ouvert amin'ny fotoana rehetra mila misokatra vaontsika tsy azo atao mihitsy zany hoe dana mandeha makany fa dada mbola reraka tsy azo atao zany ahoana sanako avy ahoana hay zao a ataovy kely aloha fa somary akaina kely dada dia miverina eo meo teny mpitiavana izy I investi mapetsiketry fa miresaka investissement zany a dia resaka vola tsy zany a fa isika mihitsy mandray zavatra ary mamoaka zavatra nefa ampiasaitsika zany ny investissement dia natao ampandrosoana toe-karena zanytsika voalohany mahery fo faharoa namana fahatelo mpanjaka ary ny faefatra mpampianatra
tsy voatery mpianatra matematika sy fizika ianao efa misy mpampianatra an'izany ihany fa mampianatra fiainana meko ohatra anankiray ianao tsy voatery arahanao ny ohatra meko raha mety aminao dia ampiasao za mananjanaka anankiroa vavy ray lahankely ray efa lahabe izy zao dia ny lahankely moa zany ny mafimafyloha kely manao fanahinina mihitsy azy izy tena sombany mihitsy ilay zavatra mba hitany ahoana ny réaction an'ny papa fa za fa milaza aminy tandremy tsara efa miteny dada hoe zao a ka mbola manao dia hoe isoratra masina aza mitsitsy tsorakazo misy manao an'izany paster ianao zany mikapoka fa izao tamin'ny fotoana zay nylazana ny tenin'Andriamanitra iny hoe aza mitsitsy tsorakazo dia eo amin'ny toerana tsisy tsorakazo zay ny contexte an'io ka rehefa hikapoka ny zanakao zany ianao dia makany anaty ala zay any amin'ny 15 kilometre na 20 kilometre aka tsorakazo tesitra amin'ilay zanakao zany mandeha na eritreritra amin'ilay 15 kilometre zay le ty alora angamijanona zany hoe efa tsy aninona ianao zay tsy hikapoka zany ianao fa nandeha hikapoka azy ianao ka mahazo tsorakazo afa après 15 kilometre mbola hiverina 15 kilometre 30 kilometre le fahatezerana efa nysinda modety fotsiny amin'ny manaraka fa milaza amin'ny zanako a tandremo a tena mikapoko dada raha mbola manao fanahinintsy tonga teo amin'ny fahatelo ambin'ny folo taonana izy natsoko izy menada petraka nareo zao no izy a tonga eo amin'ny fahatelo ambin'ny folo taona nareo zao le zokony vavy efa 5 ambin'ny folo taona milaza aminareo a amin'ny fomba ofisialy fa manomboka eto ianareo tsy voakapoka intsony ary tsy bedy intsony nihiratra ny mason'ilay ankizy ozy le zanako là papa est-ce que tu es sérieux dia oza très très sérieux mon fils fa izao kosa ny condition izay gafy rehetra ataonareo tatarao aho raha misy adalana natao tany ampianarana tatarao aho fa tsy bedy fa raha ohatra kosa tsy tataraina ny adalana atao na miditra vita ataoko mahita za moa efa hitany ihany bon nanomboka teo ninninna zavatra tsy mety nataon'ireo zanak'ireo dia mitantara aty amiko izy indraindray azy izy tsy mitantara any amin'ny reniny aty amiko izy no mitantara dada mikafindray aho le zanako lahy moa matetika manao an'io mikafindray aho avisingaty inandray ngiafinga dia onzay zao ok zay da hivavaka dia tazomiko ny tanany dia miara mivavaka zay mifony eo anatrehan'Andriamanitra mangata-pamelana amin'Andriamanitra vita zay safosafoko ny lohany ok courage tsy mamerina raha mbola mamerina dia mivavaka eto indraitsika lasa fa milaza aminao a sarotra be mihitsy ny tarihany zao tontolo zao an'ireo zanak'ireo samy teny an'izany a ny anankiray mbola mianatra any andafy ny anankiray tavaverina avy tany andafy tamin'ny janvier teo avita fianarana enjana ny mianatra any andafy a indrindraindrindra aminatin'ny contexte ohatra an'izao fa samy joro reo anatrehan'ny vazaha ary zay ny tiako hitrango anatin'ny fiainanao ny fiainan'ny tokantranonao ny fiainan'ny zanakao tsy zanaka kristianina ka ho taritaritany zao tontolo zao rehefa mahita renim-pianakaviana kristianina mitrotro zazo ohatr'izao a dia fanontaniana ataoko ao an-tsaina tompo kalaknikofy ny samofo topaina
Andriamanitra rehefa mitrohotro zaza le renim-pianakaviana, iny zaza trotrony iny any rehefa lehibe manao zay ampitomany andreniny kalaknikov. Iny zaza indray trotrona trao rehefa lehibe izy vao mivoaka ny trano hoaniny zao tontolo zao fotsiny mofo dipaina. Miteraka mitraety ianao sa miteraka mofo dipaina? Fa jereo tsara ilay salamo vakitsika teo ampiantoana teo a. Ary soratra masina dia milaza zanatsipika eo an-tanany maheriny zanaky ny fahatandrorana. Mba fantatrao zany zanatsipika zany? Ino zany an-teny frantsay? Flèche. 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 Tazonina tsara le arka petaka amin'le stonina ohatrao. Zany mihitsy le sary a, io zanakao io flèche. Ho alefa makaiza ny flèche? Tsisa zany hoe flèche ny stonina ohatrao dia lasa makarindray. Fa makaiza ny flèche? Alefa ary mandeha rery izy makany fa tsy hoe iny flèche dia nanaraka koa ianao le nandefa azy. Zay inge io sary eo anaty baiboly io e. No maninao tsara ve ny zanakao alefanao irery. Sa mila manaraka azy eny foana ianao dadany sy mamany. Zany ny andraikitritsika lehilahy. Efatra izy a, inontsika? Mahery fo, hero. Faharoa, namana. Fahatelo, mpanjaka. Ary faefatra, mpampianatra. Atao ampy aloha zay androany a. Raha misy fantaniana ray na roa na telo dia zay dia alefa nyrakitra dia mody. Zay sa hoana? Ka adiny ray antsika neto fa aza mijanona ela be nge. Mbola be dia be ny azo resahana fa aloha tsy efa ampy aloha zay exercice milay be zay. Maninona daholo rehefa tonga any an-trano fihinana impiriny vehivavy any vady fa tsy hoe vehivavy rehetra no fimpihinana ho any. Intelo, ok, zay a. Dia bataina impiry. Ndre mandeha isam-bolana misy rahalahy anankiray zay tany Tamatavy za mpampiofana sekolin'ny ray mpianakaviana. Dia rehefa nitenenina an'io le rahalahy dia ozy izy tamiko. Oh rahalahy pastera, tsy possible ny batany vadika. Dia zay fa ahoana? Tamin'izay natao mariazy izy kely, zao izy ngeza be. Dia zao oh rahalahy, manomboka rariva ianao manao pompy. Dia batao tsikelikely io fa zakan-gah io ny farany. Fa tsy maintsy batain-gah io. Le madama kosa aloha dia tena anina mihitsy. Aza miady amin'ny vady. Zany koa zany lesona koa zany tsy miady amin'ny vady. Rehefa tonga any an-trano, misy aminareo reo nge zao miala avy any an-trano motomontotra be. Rehefa miverina rariva toizana ny ady. Rehefa tonga any an-trano tsika lehilahy avy an-trano dia atsoy mivadinao. Avy ety. Raha ny fahatezerako aminao mihitsy ny ampiaroko. Sahirana ianao. Fa noho ny amin'ny Jesosy zay nampianarina tao am-piangonana aviengana aty. Marina tsara mipôzy. Avy fihinana hoa. Famery madama. Rehefa atao an'izay dia alleluia. Manandriamanitra irery ny voninahitra. Amen.